Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Miarahaba antsika ravaka malala tratry ity alatsinainy fahatelopolo ny volana jona ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia bokin'ny Samuela voalohany toko faharoa, Samuela voalohany toko faharoa andiny faraka ambin'ny folo ka hatramin'ny faha iraika amby roapolo. Samuela voalohany toko faharoa andiny faraka ambin'ny folo ka hatramin'ny faha iraika amby roapolo fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Elikana nakany an-trano ny tany rama, fa ny zaza kosa nanao fanompoam-pivavahana tamin'i Jehovah teo anatrehany Ely mpisorona. Ary ny zanak'alahin'ny Ely dia tena ratsy fanahy, tsy nahalala an'i Jehovah. Ary izao ny fanaon'ny mpisorona tamin'ny olona. Raha nisy olona namono zavatra atao fanatitra, dia avy ny zatovin'ny mpisorona nitondra fitrebika 3 rantsana teny an-tanany raha mbola nandrahona ny hena. Dia natsindrony tao anatin'ny fanendasana ny fitrebika, na tao anatin'ny fandrahoan-kena, na vilany, na ny vilany be. Ka izay rehetra azon'ny fitrebika tao dia nolain'ny mpisorona ho azy. Ary izany no fanao Tosilo tamin'ny Israely rehetra izay tonga tao. Raha tsy mbola nidona ho fofona ny sabora dia avy ny zatovin'ny mpisorona ka nanao tamin'izay lehilahy namono zavatra atao fanatitra hoe omeo hena hatsatsika ho an'ny mpisorona, fa tsy haka hena masaka aminao izy fa ny manta ihany. Raha nisy olona nanao taminy hoe hodorana aloha ny sabora dia amin'izay vao alainao izay sitraky ny fonao, dia ny valiany hoe tsia fa omeo ankehitriny izao ihany, fa raha tsy izany dia alaiky ankeriny. Ka dia lehibe indrindra ny heliko zatovy ireo teo anatrehan'i Jehovah satria halan'ny olona ny fanatitra ao an'i Jehovah. Fa Samuela nanao fanompoam-pivavahana teo anatrehan'i Jehovah raha mbola zaza, ary nisarotra efôdy anongony fotsy izy, ary nanaovandreny ny akanjo kely izy ka nentiny ho azy isan-taona izany. Raha niara-niakatra tamin'ny vady nanatitra fanatitra fanao isan-taona izy. Ary Ely nitsodrano an'i Elikana mivadika nanao hoe omeny Jehovah zaza amin'ity vehivavy ty anehana ho solon'ilay voatolotra ho an'i Jehovah. Dia lasa nody izy mivady, ary Jehovah namangy ny ana ka dia nananaka koa izy, ary niteraka lahy 3 sy vavy 2, ary Samuela zaza nitombo teo anatrehan'i Jehovah. Ray masina no manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tantara tsy izoviana amintsika rehefa koa ity mofinaina ity. Tantara ny fiandohan'ny fanompoan'ny Samuela zaza izay tonga mpitsara ny Israely moa aty aoriana. Ity mofinaina ity dia mampianatra antsika lafin-javatra mitokana. Ahoana no fomba hanabeazantsika ny zanantsika? Inona no tokony ataontsika mba hananantsika zanaka endry? Miankina amin'ilay zaza ve? Miankina amin'ny fiarahamonina ny beazany ve? Miankina amin'ny ray aman-dreniny ve? Miankina amin'ny tokantrano misy azy ve? Izany rehetra any dia iankinana ilay fahalavora-riny, ilay fahendren'ny zaza. Misy karazana zaza na tanora anankiroa mantsy eto. Dia izao ny zanaky Iana sy Elikana, izay Samuela zaza. Ary ny faharoa dia ny zanaky Ely, nisy any Finiasa sy Ofini. Dia ireto zanaky Ely sy zanaky Ely zany Ofini sy Finiasa ireto dia hitantsika mindiny fa 5 fa 3 natezitra ny olona satria nanao ny tsy mety, lasa nanao fihetsika tafahoatra teo anatrehan'ny fiarahamonina, teo anatrehan'ny fivavahana. Tsy najainy ny fomba fanao, naka ny toeran'Andriamanitra mihitsy ary. Ny fanao mantsy araka fantatsika dia rehefa manao sorona ny olona, na dia mety ho andrahoana ny hena ilay sorona fanatitra hoanina zany io, dia raha misy fanatitra hoanina tao dia atao hoe ondry na omby na tahaka izany na osy dia
ka tsy fanatitra hodorana manontolo izy de zao andrahoana anaty vilany be raha omby de andrahoana anaty vilany be rakarak'ilay ilay fanatitra dia andrahoana isaing'izao ny saborany kosa zany hoe ny taovany zany dia dorana rehefa vita ny fandorana ny taovany iny satria iny lay mame emboka manitra lay mamety misy taviny iny zany de misy emboka de iny lay karazana emboka manitra iny zany lay toy ny fanatitra iny dorana-tsetroka iny lay toy ny fanatitra dia andrahoana kosa lay hena rehefa avy eo dia alain'ny mpisorona zay ka maka fitriboka izy de atsobony ao anatin'lay vilany de fitroboka lava dia zay va azon'iny no alain'ny mpisorona zay ny fomba iny anjarany fa zao ny zavatra nitranga izy roa lahy reto zany finisy asa de tsy nahalala fomba fa tsy nahandry an'izany izy mbola tsy vita akory ny fandoroana ny sabora zany hoe ny taova izay dorana mihitsy aloha iny atolotra ho an' Jehova zay vao andrahoana lay hena de tsy nahandry an'izany izy tsy nahandry an'izany tonga dia mandeha izy tonga de makany anaty vilany ary mantano alainy zany hoe zavatra mbola tsy vita homana akory mbola tsy vita araka ny tokony ho izy de tonga de fa alainy sady manjakazaka zany manjakazaka de hoy ny firazan'ny boky Samuely eto hoe lasa nanjary halan'ny olona ny fanatitra satria mahasorena ny olona lasa malaina ny olona manao fanatitra satria tsy Andriamanitra toloha raha fanatitra tsony no hitan'ny olona fa tsy fahalalam-pomba ny fitiavan-tena ny halatra mihitsy ara nataon'ny zanaky Ely ary de nanjary nitondra fahasorenana fahalainana mihitsy ara tamin'ny fanaovana fanatitra mifanohitra am'izay koa Samuel Zaza eto dia mametra-panontaniana tsika na mamaly fanontaniana amitsika ny bokin'ny Samuely eto manao hoe ahoana moa zany de nataon'ireto ray aman-dreniny Samuela natonga azy nanana zanaka endry tahaka ny Samuela fatatsika fa tsy hoe tsy nanao ny tokony nataony akory Ely matoa naditra ny zanany sanatria tsy zay loatra tsy hoe tsy ny raharaha tsy ny beazina mazava ho azy zanaky ny mpisorona tao amin'ny tempolo foana ny beazina fa izao tsy voatery akory hoe zanaky ny kristianina zanaky ny mpino de tsy maintsy ho endry misy lafin-javatra maro samihafa na inona re fanabeazana ao metsika de zao randray misy andraikitra ilay ankizy mihitsy randray tsy mandray mihitsy izy araky ny tenin'ny andininy faharoambin'ny folo hoe ny zanaka lahin'ny Ely de ratsy fanahy tsy nahalala an' Jehova lay teny hoe tsy nahalala an' Jehova tsy hoe savoir io tsy zay loatra tsy hoe nahalala ny fahalalana io fa tsy tia zay ny heviny tsy tia an'Andriamanitra ny zanak'Ely de zao tsy tia an'Andriamanitra lay nahalala de zao tsy niombonaina tsy nanana firaisana tamin'Andriamanitra zay le hoe tsy nahalala io tsy resaka hoe fahalalana zany hoe fahalalana soratra masina na fahalalana momba ny fombafomba mpivavahana tsy zay le hoe nahalala eto fa fitiavana na firaisanaina zay lay ohatrany hoe Eva ary Adama de nahalala ny vadiny zay ny dikany io zany hoe nanana firaisana na fiomborana tamin'Andriamanitra de zay mihitsy eto de hoe ny zanak'Ely zany de zao na de nitezaina tao anatin'ny tempoly azy na de nitezaina tamin'ny fivavahana de zao tsy tia an'Andriamanitra tsy nanana firaisana tamin'Andriamanitra mety nahalala ny Torah izy fa zao tsy tia an'Andriamanitra fa inona kosa no toetra ny Samuela Zaza inona no natonga ny Samuela Zaza ho niavaka dia misy lafin-javatra vitsivitsy zay ampianarana zao ohatra masina antsika eto voalohany de zao ny zaza de irina ny zaza de angatahana amin'Andriamanitra ny zaza dia angatahana amin'ny tompo Samuela Zaza de zao nangatahany ana tamin'Andriamanitra fantatsika tsara ny tolokony tao amin'ny tempoly ary nanao voady mihitsy izy raha iza Andriamanitra nomenao zaza dia atolotro anao izy omeko anao izy zany hoe ny zaza de zao angatahana amin'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra ny zaza irina ny zaza dia marina fa ngamba mety hoe misy zaza tsy irina ve asa re fa raha ny tokony izy de zao ny zanatsika de zao tokony ho tsapany zanatsika fa ny irina izy fa
tiany izy, fanangatahany izy. Zava-dehibe zay fahatsapany ny zanatsika zay fa tiany izy. Ngamba tsika mety hiteny hoe fa ngamo zany ny zanakely tsy zany, tsy zay loatra fa aty aminay tantarany Samuelany hoe azay ny tiany Zotra Masina resahana eto. Zotra Masina tsy miteny ny zavatra miiba loatra ny tena mamaky azy, tsy nitantara loatra ny fahavoazan'ny zanakely loatra fa te hitaonantsika izy hibanjina ny tokony atao. De zao tokony asehontsika amin'ny zanatsika fa tiatsika izy. Tokony asehontsika amin'ny zanatsika fa zaza niriny izy, zanaka niriny izy, zanaka nangatahana tamin'Andriamanitra izy, zanaka avy amin'Andriamanitra izy. Betsaka moa ndraindray misy zaza ataontsika hoe nirina, mety ataontsika hoe be dibe, ndraindray nomena be dibe reo karazana anarana zay anehontsika amin'ny zanakitsika fa tiany izy. Zay atao dikany teny hoe Samuela, dikany teny hoe Samuela dia avy amin'ny teny hébreu Samuel, teny hoe Sama zany hoe miaino. Dikany teny hoe Samuela de zao miaino Andriamanitra, nandre Andriamanitra. Zay ny dikany teny hoe Samuela, nandre Andriamanitra tamin'ny faniriana ka dia nahazo zanaka. Ny faharoa zay asehony teny Zotra Masina de zao rehefa mahazo zanaka ny ray aman-dreny, mahazo zanaka ny olona anankiray, ny fianakaviana, ny ankohonana izay ao anatin'ny tokantrano no angatahana azy mazava ho azy. Tokantrano na lahy sy vavy koa io mazava tsara io, Iana sy Elikana. Tokantrano na lahy sy vavy koa fa tsy sanatria hoe tokantrano na lahy sy lahy na vavy sy vavy, tsy zay loatra fa ao anatin'ny tokantrano no angatahana ny zaza, ao anatin'ny tokantrano no ary vonona am'zany, vonona hitaiza, vonona tokantrano, vonona hanabeza ny zaza izany. Zay le tokantrano. Ary zay no vatan'ny Samuela. Tokantrano vatan'ny Samuela de zao tokantrano na olona vonona ndray zaza, tia zaza, tia nangetaheta hanana zany taranak'izany. Tokantrano zay ataontsika hoe nitsofon'Andriamanitra rano mihitsy ary jereo tsara ny tenin'ny Samuely amin'ny andininy faraka faharoapolo ary teny Ely ary Ely nitso-drano any Elikana amin'ny vavy. Zay le fanamasinana fanambadiana, zay le fanamasinana fanambadiana hoe tokantrano voatso-drano io. Ao anatin'izany ngamba tsy afaka hitendry ny afaka moa zany pastera ny Ely anga tsy nitsofona rano, tsy zay loatra fa hotsika manao hoe ny zava-dehibe de zao tokantrano voatso-drano avy amin'Andriamanitra. Tokantrano zay nandraisana tso-drano tamin'Andriamanitra ary zaza tiana, zaza nomen'Andriamanitra, tian'Andriamanitra. Fa ny faharoa zay fahatelo zay asehony teny Zotra Masina tsika manao hoe rehefa tonga lay zaza dia inona nataony reniny, ary zava-dehibe ny fitezan'ny reniny. Tsara fa amin'ny Zotra Masina de ny zaza raha mbola latsaky ny 12 taona de mandrakariva ny reniny tena mitay zaza. 12 taona mihoatra izy de ny rainy indray no mitay zaza. De ho amin'i Jiosy. Ny antony de tsy hoe satria manomboka amin'ny faha 12 taonany izy de efa manomboka mila mianatra asa. Tam'izany tsisy hoe formation professionnelle de manao ahoana fa zao ny asan'ny rainy ihany no asan'ny zanany. Raha mpandrafitry Josefa rainy dia azo antoka fa nahinan-drafitra Jesoa satria ny rainy no nampianatra azy nandrafitra. Tahak'izany koa raha ohatra ka mpanao asa tanana le rainy de mpanao asa tanana le zanany. Ny ray mpianakaviana zany de mampianatra ny zanany ny fivavahana ary mampianatra ny zanany mba aleo tena amin'ny lafiny fivelomana. Ny ray mpianakaviana mampianatra ny zanany aleo tena ny fivelomana. Ny reny kosa raha mbola latsaky 12 taona satria mbola eo akaikin'ny reniny mandrakariva, jereo tsara ny tantaran'ny Jakoba sy Esau dia mbola saika eo akaikin'ny reniny mandrakariva ny zaza le efa latsaky ny 12 taona dia eto zany ihany tao anatin'ilay fahazazany iny Samuela de zao niteny tamin'Andriamanitra izy manao hoe za efa nanao voady taminao fa atolotra anao izy ka izao zaza atolotra an'Andriamanitra. Ny zanaka le avako malala dia atolotra an'Andriamanitra. Itendiny varoapolo ty de rehefa manolotra zaza tsika ao am-piangonana dia maheno an'ity andiny Zotra Masina ity manao hoe ko atolotra ho an'i Jehovah koa izy eny amin'ny andro rehetra iainana dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Lay matoa teny io amin'ny teny Hebreo hisiltio
Isika io zay avy amin'ny teny hébreu antsoina hoe Sha'al matoa teny Sha'al amin'ny teny hébreu izay midika hoe miteny frantsay prêter. Fa be dia be ny tena dikany marimarina kokoa ho any teny hoe Sha'al prêter mahazo lazaina koa nefa hoe mangataka mafy, mitalao mafy, maniry, manery, mangataka, be dia be ny hevitry ny teny hoe Sha'al. Fa amin'ity andininy ity izy de tsy tena zay ihany fa toy ny milaza hoe haverika eo amin'Andriamanitra, haverika eo amin'Andriamanitra. Ndray azo atao mihitsy hoe ampindramiko an'Andriamanitra mandrakizay, zay nazy io lazaina azy. Zany hoe Andriamanitra nanome fa izao Andriamanitra tsy manome tsy fohifohy akory fa rehefa manome Andriamanitra de manome feno izy. Noho zany rehefa nomen'Andriamanitra any Iana sy Elikana i Samuela zaza ho zanany dia azo io saingy zao misy kosa lay ataontsika hoe izy ity io zany hoe atolotro an'Andriamanitra indray izy rehefa avy eo, zany hoe tonga any am-pelantanan'Andriamanitra izy. Ary eo ara de ny tena marina lay matoa teny de toy ny Andriamanitra indray nipindrana fa tsy Iana akory, zany hoe omeko an'Andriamanitra izy, atolotro an'Andriamanitra izy. Ary io efa mifanitsy indrindra amin'ny andininy faha 150 andininy faha 150 amin'ny toko voalohany, andininy faha 20 amin'ny toko voalohany hoe atolotro an'Andriamanitra izy. Afaka malala ho tsika manao hoe ny zanaka endry de zao tsy hoe zanaka tiana ihany izy, tsy hoe beazina ao anatina tokantrano voatsodrano, tokantrano matahotra an'Andriamanitra, tokantrano miankina amin'Andriamanitra, fa izao koa zaza tena akinina amin'Andriamanitra, vao teraka de akinina amin'Andriamanitra, hoentiny eo amin'Andriamanitra, atolotra ao an'Andriamanitra. Ny raha ohatra ka manarika fanamasinana fanambadiana isika dia misy fanontaniana telo apetraky ny mpitandrina na ny pretra. Dia le fanontaniana telo de ny hoe ianareo ve manolotra ity ianareo ve manaiky anahana ho vadinao? De manaiky le eny tompoko. Dia ianareo ve manaiky anaraka zay lazain'ny tena fanambadiana kristiana? De mamaly le olona eny tompoko. Fa amin'ny fahatelo de zao misy fanontaniana tahaka zao: ianareo ve manolotra na ianareo ve manaiky hitaiza ny zanakareo araka ny fombantsika kristiana mba hahatonga ny zanakareo hoendry atahotra an'Andriamanitra, manaiky hitaiza ny zanakareo amin'ny fitiavana ve ianareo ka mahatonga ny zanakareo ho tonga mpino, ho tonga kristiana? Io fanontaniana fahatelo tena zava-dehibe mihitsy, zany hoe mialon'ny hanana an'ilay mpivady taranaka de zao efa vonona sady izy hitaiza ny zanany ho an'Andriamanitra. Zay ity fatanterahana andiny 20 ity, zany hoe tsy mbola tonga eo aminy koa lay taranaka de zao alohan'ny hidirany ao anatin'ny tokantrano de efa apetraky ilay fanekena ataony fa mila vonony izy hitaiza izay taranany ho an'Andriamanitra. Ary io amin'ny silamo tsy misy mihitsy silamo ka hanaiky ny zanany tsy ho silamo, ny taranaky ny silamo de tsy maintsy silamo. Fa ny mahagaga de zao be dia be ny zanaka kristianina tsy kristianina nefa manao an'io fanekena io ny mpivady, manao an'io fanekena io ny mpivady satria tsy mahavatra mitondra lay zanany izy. Azay mampilitsika amin'ny lafin'ny fahatelo io, fahaefatra io hoe amin'ny andininy faha 7 ary nanaovan'ireniny akanjo kely izy Samuela zaza io kanentiny ho azy isan-taona raha niakatra tamin'ny vady ny natitra fanatitra fanao isan-taona. Izany hoe isan-taona lavitra be ny tempolo tamin'izany fotoana zany fa tonga indray aman-dreniny any amin'ny tempolo Samuela zaza isan-taona. Ary mihoatra moa zany andininy faha 110 fa ny zaza kosa nanao fanompoam-pivavahana tamin'i Jehova teo anatrehan'ny elim-pisorona, zany hoe tena nitezaina tamin'ny fivavahana lay zaza. Hotsika manao hoe be dia be ny zanaky ny kristiana tsy kristiana. Fa raha ohatra ka amin'ny silamo, sarotra amin'ny silamo ny eritreritra manao hoe zanaka silamo ka tsy ho tonga ho silamo amin'ny lalàna antsoina hoe amin'ny lalàna sharia silamo de zao de azo mivonoana mihitsy raha ohatra ka miala amin'ny vonoana silamo.
fa indrisy fa mampalahelo fa betsaka amy zanaky ny kristianina tsy vitan'ny ray aman-dreny, tsy vitan'ny fiarahamonina, tsy vitan'ny mpino ny mitahy zaza ho tonga kristiana. Ndraindray ara tsy miditra am-piangonana, ndraindray ara tsy miangona, ndraindray ara manenjika fiangonana, ndraindray ara manohitra an'Andriamanitra, ndraindray ara manao an'Andriamanitra tsy misy nefa zazany beazina tao anatin'ny zanaky kristiana. Inona no antony? Ny antony de zao satria tsy mahavatra le ray aman-dreny, tsy mahavatra mitondra anjanany miangona isan'alahady, tsy mahavatra anjanany mitaiza ho tia an'Andriamanitra. Ny zanakely areto zanak'ampisorona mipetraka tao amin'ny tempoly, miaina tao amin'ny tempoly, tsy tia an'Andriamanitra ka mainka fa hoe zanaka tsy ampidirina am-piangonana, tsy zarina ho tia an'Andriamanitra. Mazava ho azy fa afatesana ny afiarahan'ny zaza tsy tia an'Andriamanitra. Zay ny tenenin'ny Samuela voalohany toko fahaefatra io, mafy be zany teny zany. Zay ngy hitantsika amy Samuela voalohany toko fahaefatra. Ny andininy fahafito ambin'ny folo. Ka be dehibe ny maty ary izy ny rahalahy zanakao ho finisy Finiasa mba maty koa satria lasako babo ny fiaran'Andriamanitra. Zany hoe tiany misaotra masina tenena de zao ny tsy fitiavana an'Andriamanitra dia mitarika fahafatesana. Ny tsy fiainana miaraka amin'Andriamanitra de miteraka fahafatesana. Samy ilaza kosa tetsy zay. No zany de zava-dehibe mihitsy ny fitezana ny zaza ary io miankina amin'ny ray aman-dreny aloha voalohany indrindra. Marina fa misy andraikitry ny ankizy amin'ny fahatranorany, amin'ny fahalehibiazana ka tsy voatery hoe hanitsy ny tena ny ray aman-dreny na hana sentiment de culpabilité fa zao tenim-bola zaza izy de zaro. Tahaka ny nataony Iana sy Elikana, miezaka zay mahavatra mitondra an'io any am-piangonana, zay mahavatra mitaiza an'io ihany no miody. Io tsisy hoe io zay mahavatra mampianatra sekolahady, ngamo moramora mampianatra sekolahady andeha atao hoe miala amy fomaraina miaro amin'ny etoandro, zay mahavatra ihany no miody. Ary io zay afafinao ihany no jonjaina, zay ny teny ansoatra masina. Mazava ho azy, marina fa misy ny fibebahana, marina fa misy ny fahasoavana fa izao eto ny bokin'ny Samuela de manantitrantitra mihitsy hoe tena zava-dehibe ny fitezana ny ankizy tenim-bola zaza hianatra sekoly alahady, ho tamana ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Ary tsy hoe ndraindray mantsy ny zavatra tsapanao ankehitriny de ndraindray vizaky ny asa de vizaka de ndraindray tsy resy to amin'ny hoe efa lahady tokony hatoriana maraina fe ahoana moa ny lahady tokony hatoriana maraina? Mamelona ny tenanao azy ianao mavita amin'ny fo maraina ka mainka fa hikarakara ny fanahinao, hikarakara ny fanahin'ny zanakao. Ndraindray vitantsika mitondra azy mankany amin'ny piscine, mitondra azy manao mozika, mitondra azy mandeha mividy sakafo isan-karazany fa tsy vitantsika ny manokana ny alahady maraina na alahady atoandro na ny manokana adiny ray ianarana sekoly alahady. De zao mazava ho azy, rehefa tsy zatra izy de na de am-piangonana ary izy de hikikika sy hitomany satria tsy zatra izy. Fa rehefa zarinao any am-piangonana, enim-bola zaza izy, mety mitomany izy amy voalohany, mikikika izy amy voalohany, mipelipelika izy amy voalohany, fa izao rehefa zarinao izy de tamanao an-tranon'Andriamanitra. Ahoana moa raha ohatra ka zaza beazinao any am-piangonana 5-10 taona, 7-10 taona nandritry ny entinao isan-kalahady mianatra katekomena, mianatra sekoly alahady, mianatra katesizy, entinao mamonjy fikambanana. Raha fampianarana raisy ny zaza mandritry ny 5-10 taona na 9-10 taona, tsy afaka ho aminy intsony, tsy afaka. Mety kamokamo miangona izy ndraindray rehefa tonga 20 taona, 5-20 taona, fa zao tsy afaka ho aminy intsony. Zay mamarina tenin'ny Hebreo, ny tenin'ny obolona hoe zaro amy lalana tokony alehany ny zaza. Fa nalahidy zany eto zao revako malala. Io nataony Iana sy Elikana io, ento manao fanimpom-pivavahana ao an-tranon'Andriamanitra ny zanakao. Ento ataovy tamana, mahavara ary tsy vitany hoe mahavatra mitaiza ihany fa izao koa hitantsika ny tenin'ny andininy kely somary tsotra, andininy 20 manao hoe ary raha mbola zaza Samuela de nisarotra efôda rongony fotsy. Zany hoe hatramin'ny akanjony de fa
efa nomanina zany hoe na ny fitafiny ara de efa fitafy montina, ny fitafiny de efa fitafy nomaninao ho ana zaza endry fa tsy hoe fitafy mampianjahanja fitafy ataotsika hoe fitafy mampiseho vatana. Mitsindriny Samuela tsara mihitsy eto hoe hatrany amin'ny fitafy nanaovany de efa nomaniny rongony fotsy akanjo rongony fotsy tsara be zany tam'izany fotoana zany, zany isan'ny akanjo tsara indrindra. Zay no tsika fa zaza tiana zanaka tiany Samuela ary dia nikarakarainy izy mandeha makany am-piangonana zany de efa nakany amin'ny tempolo de efa nizarina nanao akanjo mihaja, nizarina nanao akanjo mihaja le rongony fotsy fa tsy hoe akanjo andavanandro fotsiny. Zay dikany io teny io nisalotra efôda rongony fotsy izy nomanina tsara hoe itony ny akanjo fetina miangona. Ny akanjo ny atsika zao moa ny ankizy de zao tsy zaritsika efa lasa ohatrany efa lasa ohatrany hoe mandeha makany am-piangonana de zao zay akanjo anaovana isan'andro eny ohatrany andeha hamonjy piscine ihany no any am-piangonana, ohatrany andeha hamonjy hanao baolina ihany andeha ho any am-piangonana, ohatrany andeha hanao sport ihany andeha ho any am-piangonana fa tsy zany mihitsy raha mamaky eto ny soratra masina tony sika fa misy nomanina ny zaza. Mila aletika ao anatin'ny sain'ny zaza ny hoe rehefa andeha hiangona de manao fitafy tahak'izao, ahatonga ao anatin'ny sainy hoe zavatra itony antsoina hoe makany am-piangonana misy fahamasinana, misy fiavahana miala amin'ny andavanandro fa tsy hoe de mitovitovy ohatrany andeha hamonjy salle de sport nefa andeha hiangona na ohatrany andeha hamonjy salle de fête nefa andeha hiangona. Lasa tsy voavaka lay sain'lay zaza zany. Ohatsika manao hoe tsy mandeha ho azy nge ny fitezana zanaka, tsy mandeha ho azy fa tena beazina amin'ny fitiavana, beazina amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, beazina amin'ny fanajana ny sitrapon'Andriamanitra. Vavaka sika tomasoranao zay ny amin'ny soratra masina zay manify ny sainay, mamboatra ny sainay heritreritra ny amin'ny lanjan'ny fanabeazana. Vavaka zay tompo ho an'ny tokantrano manabe zanaka tsy efa ny sain'olombelona miezaka izahay saingy tsy efa nay samirery ny fanolokoloana nanana zanaka nanataranaka olombanina fa eo ny fahasoavanao saingy sodra tompo fa manafatra anay ianao fa misy andraikitry ny fianakaviana, misy andraikitry ny ray aman-dreny, misy andraikitry ny tsirairay amin'ny fananana taranaka zanaka olombanina. De mivavaka zay tompo tahio ny taranakay ho endry, tahio ny zanakay ho endry tahaka ny Samuely. Ano ampianarana ray aman-dreny handray andraikitra hitaizany zanakay amin'ny fahatahorana sy ny fitiavana anao. Jereo ny tanindrazanay, jereo ny taranaka, jereo ny tanora malagasy tompo. Ataovy matahotra anao, ataovy feno fahendrena, ataovy tia anao Andriamanitra, ataovy tia olona, tia namana. Tahio ty herinandronay zay manomboka ty tompo, herinandro ahitana fifaliana sy fahombiazana. Tahio ty herinandro ty herinandro iarahanay aminao Jesosy mandrakariva sy anatanteranay ny fanompona sy ny asanay amin'ny fitiavana. De misaotra tompo fa matoky zahay fa hiaraka aminay mandrakariva ianao amin'aranao Jesosy. Amen.